Ande kosa rahantsika ao anatin'ity sary manaraka ity ny fandaharam-potoana ao anatin'izay fankalazana ny andron'ny sekoly izay ho an'ny teo anivon'ny Acceem Andron'ny. Ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena no entin'ny sekoly tsy miankina Acceem etsy Andron'ny manamarika ny andron'ny sekoly amin'ity taona ity etsika mifandraika amin'izany ary no nandraisan'ny mpianatra rehetra anjara nandritra ny 4 andro ka ny kilasy fahaenina hatramin'ny fahatelo no nianoka izany omaly raha natokana ho an'ny kilasy seconde hatramin'ny terminala kosa ny Andron'ny mitondra fanazavana ny talen'ny sekoly raha matora Zafimanatsoa Eliane. So andron'ny journée récréative zao dia ny fanabeazana ataon'ny Acceem dia mizotra araky ny fandaminana izany hoe telo volana voalohany dia momba ny lafiny ara-panahy. Ity telo volana faharoa ity indray dia mietsika ara-batana na ny resaka sport zany raha tiatsika ambara. Telo volana fahatelo moa dia tony mazatra dia ny sahobiny Acceem izany hoe lafiny kulturaly ary ataon'ny sekoly Acceem dia maolo-pirenena ny reto mpianatra reto dia zanay azy zany ny anoro ny lalana tokony zorony. Marina fa ato aminay misy ny dimirindra, misy ihany koa ny langue internationale izay ianarana fa tsy ho ardikanay daholo anefa izany ary ny fanabeazana ataon'ny sekoly dia ny fitariana azy amin'ny lalana izay tokony hombany fa tsy voatery hoe tsy maintsy mandihy, tsy maintsy manao muzika tia mihitsy le izy fa araka le teneniko teo dia ny ohatra fotsiny fananganan-tsaina dia fa lalana tokony zorana amin'ny fahaizana miseho vahoaka. Ohatra ihany koa misolo tenan'ny sekoly amin'ny lafiny kulturaly any amin'ireny toerana itoera ara-tsaina reny izay zany fomba fanabeazana atao amin'ny sekoly. Lalao basketball, tsipika nenty-be, tenisy ambony latabatra, karatra beloty, fandefasana orana tsara metsika, karaoke sy hira namelakavatra sy ny maro hafa koa no nanamarika ny fotoana ka nandraisan'ny rehetra anjara teo ambany fehiny ny mpampianatra sy ny mpanabeazaka navaka. Afa-po ny mpianatra rehetra satria dia nivaona kely tamin'ny fiainana andavanandro ny andron'ny sekoly ho azy ireo. Mifameno raha teo amin'ny fitaizana any tokantrano sy ny fanabeazana ary ny fampianarana aty an-tsekoly ny etsika toy izao. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy dia faranana hatreto ny fampalalama vaovao tamin'ity takariva ity ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadino nefa ny mividy ny gazety mahery ho amin'ny rampitso satria dia ny tontolo ara-panatanjahantena no tena afantarana ity gazety ity dia hiavaka ao anatin'izany zany ny makasika indrindra ny lalao baolina kitra izay maresaka eto amin'ny Madagasikara na ihany koa manerana izao tontolo izao ny loha hevitra samy hafa ihany koa sy adiny ny mitondra azy amintsika ao amin'izay andron'ny rampitso izay azadiny manjifa ity gazety mahery ity ho amin'izay andron'ny rapitso zoma izay mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray ary tompoko lasy tompoko vavy.